tonga soa atao amin'ny saina pilokely ianao raiso ary zarazarao mba ho hain'ny malagasy namatiako sotra to. Mitrengo zala na resaka nomaly niboaka indray ty resaka fanapozinina tao Ambomalaza ity. Rehefa nieritseretina fa nangingina izy iny tatoato de izao fa nipongatra indray ka lasa tao fitaovana politika indray izy ty. Eno aneny fanazavana ataon'ny Ramatoa Minisitra Fanirisoa tampony izy mbola tsompinenana tany Frantsa ary izy lasa minisitra ankehitriny izay minisitry ny fitsarana ary ihany koa ny hevitsy Ramatoa Tahina momba izany rehetra zany arao ane Ambomalaza. Qu'est-ce qui s'est passé à Ambomalaza? C'était un attentat perpétré par le gouvernement sur des jeunes. C'était un génocide, pas un génocide, un jeune aussi. Nous nataolia, il rechaîne, il tchernontik, nana jama ansareo, populisme de guerre. Na jama lise, ochnawana hamsakaf, adonfil temtich. Na jama lise, ochnawana hatawam ran, atawamini, atawam tok, atawam tuvai. Temtserevane, adonfil temtich, lenatotam tokas tam tuvai, antono temat. Na jaman kue na lefani. Pia nisarun zero de nalefanya kami inhalation is gas na detau de firm atendrai après de tita ta wolkune kis na nova sareu attentat sana kamala kasreu serefazeu il les a laissé crever telefatenisaya tamni fulana mi-juillet weto ne d'Afrique is loto evasan de tuga tenya pitnina sitra na dawala kisati numez zareo le antidote izy any manapozina izy any mame le antidote de izahay mijery à gauche à droite iny ka zareo anaovane any akomy raha Ambomalaza la tsipony folo resaka mbola misy singa nivelany manahoana fanadihadihana ndray tsika nyteny zao ny zavatra misy teto koa tamin'ny herintaona hitantsika tsara hoe misy analyse maromaro tokony nataony fitondrana teo aloha fa tsy nataony rehefa tonga teo amin'ny toerana izahay dia niezaka amin'izay hitady izay fomba hanaovana an'izany analyse sy mbola hitady ny ataontsika hoe ny marina amin'ny raharaha iny marina fa somary tsy azon'ny olona hoe maninona kay no mitraina fa hazavaiko tsara raha ohatra ny conclusion izay nomeny ny fitondrana teo aloha dia hoe misy olona miaiko fa nanapoizina ary misy poizina nataony teo Datsura sy Belladonna dia raha ho taperitsika eo zany ny débat sy fanadihadiana dia ireny olona ireny zany no hoe nanapoizina dia le olona tompony anniversaire raha mety ho afaka satria izy zany anisan'le victime fanapoizinana izay ve zany ny fahitantsika n'indra raha iny tsy izay mihitsy nefa ny fahazahotsika anazy hatrany voalohany fa misy karazana poizina tao misy karazana ataontsika hoe acte prémédité natao tao izy any nanao an'izay izay no tadiavina izy daholo ny tompony andraikitra amin'izany ary indrindraindrindra inona no tena nahafaty andreo ankizy ireo dia izay fanadihadiana izay no ataontsika izay ampivoaka anazy na dia au moins tsika zany mieritreritra hoe elana nenina daholo ny fomba rehetra afantarana an'izay izy nanao azy inona natao tamin'ireo ankizy ireo dia anytsika mandefa ny fitsarana za kosa tsy miteny haritra matonana amapolo taonany zany vao andeha fa mandeha tsikelikely eo ary ray volana lasa ka izay no tonga teto ireo dokotera manam-pahaizana ny landeha ny midina toerana nakazasika azo natao dia lasa nivelona nivelany zareo nanao an'izany analyse zany dia hitantsika eo rehefa nivelana zany nahita zavatra fifandraisantsika miaraka amin'ny fitsarana moa zareo nanao an'izay zavatra dia aretsaka ny fitsarana ny valin'ny analyse izany rehetrarehetra izany no angatahanay ny
ny ataontsika hoe ny fareta ny vahoaka sy ny victime zay mifandray tsy tapaka aminay ihany a fa ny sasany moa zany zay tsy mifandray aminay tsy mifantatra hoe inona kay mifandehana fa zareo dia afaka manampina hatrany a ny doyen de juge sy ny fitsarana dia mahazo zany. Merci beaucoup. Tsika resaka kely tsika mikasika an'le afera Ambohimalaza. Efa hitantsika moa ino ny zavatra nytenenin'ny Fanirisoa. Izy tsy mila miresaka n'intsony satria efa vita ny mission. Zay ny teneniny. Zay zany raha adika tsotsotra zavatra nytenenin'ny ministra ny fitsarana ao. Zay. Ya, fa ny marabantsika rehetra indray zany. Hitantsika iny fanazavany Mamanombana. Tamin'ny Fanirisoa mbola tsy tonga teo amin'ny toerana dia nanakorotana mihitsiny. Nangalana aiza ny ino moa izy ty? Ny sela, ny volo, ny hoho inona namerideny mihitsy Mamanombana zany. Satria mananamana Australia izy anaovana ny fanadihadiana. Mazava ho azy fa ny marina rehetra any aminy. Mazava ho azy. Jerentsika amin'ny fotsy miangatra fotsiny. Mpitondra zao, iza nitondra teo, Rajoelina nitondra teo. Efa nisy somary korokorotana zay tamin'ny fotoana iny haitsika rehetra tsara. De Rajoelina zany satria Rajoelina ny akizentsika rehetra zany hoe izy namono an'ireny ankizy reny. Logika ve zany hoe za ny fitondrana efa somary sasahirana satria nisy problème jiro sy rano tao. De iny zany de andeha amono ankizy ary koa. Nefa de ainy navoaka ny Fanirisoa tsara hoe resaka poison famosaviana nafaty an'ireny ankizy reny. De raha iakizeny Rajoelina zany tsika de hoe Rajoelina zany nampanirak'olona zany andeha anisy fanafody sakafo reny ankizy reny. Alefatsika lavitra ny eritreritra. Ry zareo contre-pouvoir ny manao zay zavatra rehetra idestabilisena ny fitondrana mba hahafahan'ny zareo miakatra eo. Izany hoe averiko indray mandeha. Ny olo opposition te azo fitondrana faran'izay aingana no mitady hevitra anozongozonana fitondrana. Satria efa navoaka ny Fanirisoa mihitsy hoe fanapozinana le izy. Ka tsy logika zany hoe ny mpitondra zay efa iozongozona amin'ny resaka jiro sy rano ny andeha hanao famosaviana botulisme. Hanao famosaviana ho an'ireo ankizy ireo mba hialany eo amin'ny fitondrana malaky. Raha alefatsika tsara ny eritreritra. Tsika tsy mijery olona eto za tsy mijery olona zany. Efa niteny impira hoe ny fialan'ny Rajoelina teo de lesina ho azy. Satria misy lesoka koa tao anatiny tao. Fa tsy hoe hojerena fotsiny hoe rehefa Rajoelina de namosavy zay. Zavatra impossible, tsy logika zany. Alefaso lavitra ny saintsika vahoaka. Na za ty ara mba anisany mitady fiovana koa rehefa hoe bon nasorona Rajoelina zany satria mila fiainana vaovao ny vahoaka, mila fanavoazana, tsy faly an'izany. Na Rajoelina niditra teo amin'ny fitondrana ange mitady zava-baovao, mitady te hanove, de mila mitady fiainana tsaratsara kokoa ny vahoaka. Zafady de nanala azy. Logika iny satria be dehibe nitady fanovana, fanavaozana. Fa eto tsika zany de mijery iny amin'ny fotsy miangatra. Anao ve efa destabilisen'olona de andeha anao zany andeha anirak'olona hamosavy ankizy tanora zanaka malagasy. Ny situationao efa enjana amin'ny resaka jiro sy rano. Ny opposition tompoko no mampiasa an'ireny. Mazava be zany fampiresaka amin'ireo olona reo manana maty reo io Ambohimalaza io
fa mitovy daholo ny version mametraka fanontaniana tanteraka zareo am'izao hoe inona marina zava-misy ohatry ny hafahafa ty zavatra ty. Ry zareo nanao fitaovana mba afana manala ny Rajoelina teo de ampiasainy zareo reo amin'ny fomba ratsy reo zanak'olona reo. Izay ny tena marina zay. Na itenareo hoe io ndray madama io vokarama io inona io, ny fahamarinana ny jery atsika amin'ny fotsy miangatra jereo kely iny zavatra ny teneniny mamanombana iny. Jereonareo be debe reo miresaka ao, nitaraina hatraty aminay reo, heno zareo ty videoko ty ary hentsika ny fanazavana iny amin'ny fotsy miangatra. Inona ny tena fanirisoa efa impitsika zay na eny feon'ny fanirisoa ary fitantaran'ireo olona manao paorinareo reo maty zanakareo. Tsika am'izay tsy tratran'izay zavatra zay, tsy tratran'io fahavoazana gravy io, tsisy aniry mipetraka amin'ny plasin'ireo renireo sy raireo zay namono zanakareo hoeto amin'ny fotsy miangatra. Tsisy aniry hipetraka amin'ny plasin'ireo fa aza faliny handatsa sy omeana eto anareo. Za koa tsy teny hoe mba ahazo anareo ny ahazo an'ireo olona reo, hoe mahavoaza anareo reo fahorin'ireo olona reo ianareo zay mbola minia mikipy sy manoana olona be fahatany. Rehefa nanatona tamy efa nazavay teto, rehefa nanatona tany amin'ny fitsarana zareo ny resaka tamin'ny fanirisoa de hoy izy fanirisoa hoe anareo ve zany mbola vona itory en'io foana? Io ange naitory nareo atsaiko anareo fa nga miandry ny avian'olona reo fa atankepitsara anao ianao mihitsy no miteny olo hoe tsy maintsy atao zay tanany ty, fa maninona anao no miaotraotra be hoe anareo zany mbola ivonina itory foana? Io nge sarotra be ny tana marina mi fa hoe bon anao foana zany tsika efa sarotra be ny tanan'io marina io fa na ny papasosy ara mbola tsita. Aiza zany na manao ny lazany karoka an'io tany Australie? Aiza? Zay ny atao hoe midingadinga baka fara ny ratsy nataonao. Io ihany ny manenjika anao ny conscience, madame ministre. Conscience anao fa tsy milana de fa momboka miteniteny fatany anao. De mbola sanao koa miteny am'ireo olona maty zanakareo satria anao zany tsy amin'ny plasinao izy fa ny anao velona soma tsara ny zanakanao. De hoe alatsy efa tsy teresaka ny zany tsony ianao, izy zany ve de fomba famalina? Ministry ny fitsarana. Ministry ny fitsarana ianao de zany ny fomba famalina hoe tsy teresaka an'io tsony am'ireo olona manam-pahorinareo. Lalaovinao mihitsy le fatin janak'olona. Za amma Lewis ana eto Taina Andreas Ravolamanga de sako miteny hoe ianareo zay voan'io problème io reno ankizy maty reny de tsy andry ampiadanana reny fa mbola mamila mamita ny missiony aloha am'izay navandoza zay vo mandry ampiadanana. Ianareo rehetra raha mbola misy ihany koa ny angatra ny maty, aza mbola mandry ampiadanana aloha. Vitao jereo iza ny olona nanao ratsy anareo. Mialatsiny amin'ny fianakaviany maty. Tsy mbola mahazo mandry ampiadanana aloha fa jereo iza ny olona navandoza. Zay ny anazy zay. Jereo ity ministra fitsarana ty jerenareo zay nareo nodomandry rehetra io tsy mila mandry ampiadanana aloha. Zay ianareo reny tanora nareo ny tokony ho avy ny firenena fa tsy ny olona tokony gadra tokony manana sazy telo taona niakatra pitsara de anao fitaovana toatra fiakarana anareo. Zay ny anazy. Inona zany mba andraikitra anareo syndicat pitsara reo eo anoloany olona manana sazy tokony gadra no mitondra ny ministera anankiray. Inona? Mba milamina ve atanke pitsara ny pitsara zany an'Andriamanitra ny fitsarana farany fa eto ambony tany izay ny antopisin'ireo pitsara reo.
solony Zagnahary ambony tany eto mba hitadiavana ny marina. Fa tsy hoe efa ray taona lasa ty aorina zay vao iny vao mody hoe andeha Ambomalaza anaovana sinema eny. Ohatrany nanaovana ny investigation Jean-Jacques Rabenirina koa hoe efa enim-bolana ndray vao anao constat. Anareo tompoko ny fitsarana ao. Fa ny andro farany ray ho an'ny vahoaka malagasy rehetra sy ho an'ny famarinana. Taona ty aorina zay vao iny anareo andeha Ambomalaza fa hitady marina aza vezivezy amin'izany ny sain'olona mody atao hoe miasa anareo. Ny famarinana de io koboninareo tsy avoaka anareo ao. Adressé amin'ny ministre ny fitsarana ty resaka ty, partagenareo maximum. Taona ty arina ny famarinana nefa de ao aminao ao. Manina raha mitonteny fa aza atao fitaovana le ankizy fahafatesana ankizy Ambomalaza. Ataonareo tohatra fiakarana eo amin'ny fitondrana. Zaho de tsy mbola kitika ny Mikaela fa izy tsy teo tamin'iny. Zavatra hafa ndray no itenenana ny PRRM. Fity de tena i ministra Fanirso mihitsy ny ty resaka ty. Tabataba anao taty a France mikasika an'io. Laza miara-miasa amin'olona Australiana inona zavainy mamanombana iny. Tonga eo anao avinavina ataonao andreo tompo-pahorinareo. Reo mananjanaka maty reo avinavina. Anao ve ministre ny fitsarana ve anao de sanao miteny hoe na io nge na anareo tsy ahitany marina io nareo zavatra efa tsy tokony hoana za fa raha ohatra ka hitorona anao tena sa hitoronareo. Hoy mitoro ny olona ianao mihitsy ara ny tokony ametraka an'izany tena itikariko an'izany fa manina anao miandro ny aviany reto olona reto fantatrao fa hitoro reo fa mananjanaka maty reo Zaho tsy teny mahavazo anao fa ny zanakanao innocent tsy mitovy aminao. Tsisy idiran'ny zanakanao ty. Ary tsy teny aminao hoe mba mipetraha amin'ny placen'ireo olona reo anao. Fa raha mbola za koa de tsy mbola mandry ampiadana nareo ankizy maty reo fa hahita nareo. Mila mamita mission reo misy zany angatra zany. Alahelo maty zay natao hoe karma. Androany anao vao hoe andeha Ambomalaza ohatry nataonareo Jean-Jacques Rabenirina koa. Efa enim-bolana zay vao anao constat manina tsy nataony constat tamin'ny andro niny. Mba jerena hoe nisy raty eo sa ahoana. Miparitaka atao ve ny vatan'le olona sa ahoana. Fa de loka be fotsiny lohan'ny Jean-Jacques Rabenirina de tsindrinareo any. De aminao zay ministre ny fitsarana de tsy mba manao aiza le garde du corps tokony anisany tokony atao akety amin'ity nda tadiavina fa de hoe sy tonga ny garde du corps de vita. Fa raha mbola misy koa ny angatra andreo zaza innocent ho avy ny firenena be de be 50 mahery maty reo zay nataonareo fitaovana hiakarana amin'ny fitondrana. Tsy tafavoaka velona eo nareo. Zay ny anahy zay. Tena tsy henatra tsy tahotra tsony fa de tsy voatakony anao tsony fa de hoe tsy mila miresaka amin'iny tsony areo aveka avinavina. Amreto olona manam-pahoriana zay nanatenanao satria anao nitabataba be. Hoe laza hitadiny marina. Rajoelina. Hoentina amin'ny logika ny zavatra. Za ve fa olona voazongozina vahoaka efa mitabataba jirosorany de iny zany anirak'olona andeha misavy zanaka malagasy ary. Rajoelina ngany eritreretra te hiala fitondrana zany de andehanao zavatra ohatran'izay ndray. Ianareo nefa te hihinan-kanina fa te hangalatra eo fitondrana de manao tous les moyens. Satria ity hevitra anankiray ty tsy mahalaza eo de aleo tadiavana anankiray tsy maintsy misy olona atao victime, tsy maintsy misy olona vonona eto mba hafana miakatra amin'ny fitondrana. Fa ny marina amin'io ho anareo vahoaka de ao amin'io ministra Fanirso io nahita boutilisme zao hainy tsy anjery daholy mikasika an'io. Ny nataony Rajoelina de nitsabo sisa. Fa hainy Fanirso tsy anjery ny mikasika nafatesan'ireo zanaka malagasy 50 mahery reo. Dika zay any aminy
mila miala teo izy de samborona alohany anamborana azy de fa misy saziny telo taona tsy nivotany tokony gadra iny olona iny efa eo piblienao daholo ny saziny olona gadra no lasa ministre fitsarana olona gadra no mitsara tsy maintsy miondana olona maromaro izy ampidirina ana prison any na ny olona tokony apiditra azy any prison alefany any aloha de am'izay tsy afahana mikitika azy izany mbola tazominao amin'ny fitsaranao ianareo syndicat manahoana ny conscience anareo ny lehibenareo mpitsara olona tokony gadra de iny zany no loavinareo ao firinareo ao hanaiky tatanan'olona manana heloka tokony isazy firinareo amin'ny fitsaranao de ho aiza zany ny iafaran'ity fahamarinana ty zay olona manana ny rariny rehetra ino no ampidirina fa ny soa io ny olona manana ny rariny gadrainy fa ny olona dahalo io miara-miasa am'zareo satria mitovy aminy satria reo mahay ny afera malotony de tsy samy managadrandrao satria samy mangalatra zareo mianakavy de fampiaro de reto ny atao boky émissaire reto ny ankizy GNZ zay mitady fahamarinana mitady fivavahana fanavaozana ino ampidirina ponja satria reo tsy anaiky an'ireo mafiabe hitondra reo de reno no ampidirina ponja fa ny mpiara-miasa am'izay manana dossier goavana non tsy ampidirina ponja zay rehefa olona mibaby heloka no mitondra ny fitsarana ohatran'izay ka anjaratsika vahoaka mieritreritra hoe angina ve tsika amin'io zavatra ataony fanirisoa io fa raha za manokana efa tsy toko minisitra fa ela iny jereo nge fandikan-dalàna ataony eo io anaovany any ACC io efa nitakina hoe andao ravana ny rafitra rehetra tsy navela aloha satria maika te hiditra zareo mianakavy de namboarina vola satria ainareo ihany rakotoarisomo am'ty resaka mony ty ainareo ihany rakotoariso zay manome azy any de efa andao tsika rindray hitra indray de andao tsika rindray azo raisina fa tsy mitombona ho faty eo amin'io plasy ACC io zay ny faniriny rakotoariso ho faty eo miaraka amin'ny vola beny de avy eo am'izay rehefa mipetraka eo olona nametraka anao teo am'izay amin'io fahavoazana io de eo anao mahita ndray hoe reto ndray tsy izy reto asoronao ndray de rehefa tsy vitany asoronao de mbola enjenao ndray dika zay olona maloto zany nametraka anao tokony miala mihitsy anao aloha amin'ny fitondrana satria olona enjeny lalàna nahitanareo dossier nametraka anareo teo olona maloto nahitanareo dossier voandroany ka iny nametraka anareo teo miala teo mihitsy anareo zany aloha satria ka olona tsy mazava ka reto le nametraka anareo reto ianareo ny miala zany aloha raha vao io ACC io de mifidim-piambana vaovao zay vao mametraka olona am'izay reo izany hitantana firenena mandrapaha fandikan-dalàna tena efa mangala baraka mihitsy tena hoe hoaiza le Madagasikara iza mitondra Madagasikara olona ohatrany ahoana manao modely ratsy ho an'ny tanora fahamarinana sy fanavoazana ny tadiavina fa sy fanambotrina firenena ohatran'io izay ny zavatra resako eto koa anjaratsika malagasy aoka tsika tsy mba ho fanatika fahatanana hoe manoana olona aleo mba manoana fahamarinana reto miainga amitsika de nareo ve de mbola mieritreritra hoe de zao ve de izy ve zao de mety ve zao zavatra miseho zao jereo no mahazo an'ireo olona reo rano maso atratra mba ho le olona nantenaina io ny vadika io
tsy mila miresaka tsony izy faniry somatsy an'reto olona manazanaka maty reto satria azony tadiaviny azony kazony le fitsarana miaritrikitry ny fitsarana io mba tsy hanenjehana anazy satria izy mbola manana sazy telo taona tranomaizina de io ny azakazany voalohany mba tsy hafana manenjika azy eo izy mikomande eo avy eo de menasena daholo zay mitaditady amokany marinao fa za de tena mbola mitanao miangavy anareo mpitsara rehetra tsy faniry soa rery ihany a no anombanareo ny imaginareo asoronareo tany io roanareo tao fitsarana tao io tsy olona anankiray ny andeha ameridenareo ho hitatsika eo raha io Mikael io ny andeha hiaro azy na io si teny io andeha hiaro azy roanareo tao fa olona dahalo ambony latabatra mitondra firenena ny andeha hitsara tsika mianakavy eo mila io tsy vidanana loko na orange na bleu na fotsy na jaune citron rehefa manao tsy mety gadrana i surtout olona mibaby sazy izay mahatonga ny marandry andide lasa galabina be reny satria olona dahalo andeha hitory dahalo tsy ataony marandry andide laivona eo izy mihitsana hatramin'ny tsy nay maintina re raha andeha hitory anazy ianao raha olona manana sazy andeha hikitika anano na samy magistrat ao za tam voalohany tena hoe faly hoe ivoaka daholo marina zao inona koa mandeha manenjika mandeha ny raha vato mangano Maurice mangorombolana atao zareo mianakavy valy teny io fotsiny ara de fitsarana azy misy zavatra maloto izy ambadiky ny ambo malaza io any aminazy ny marina rehetra fa tsy avokany izy mahafantatra azy rehetra fa tsy avokany fa tsy valy ny tenina mpitsara zay nianatra manampahaizana ianao an'izany hoe ianareo fe mbola vonina itory tsy olona manampahaizana tsy zany ny fomba famaliny raha ohatra mpitsara milamina izy fa izy tena hoe mpitsara maloto